tantara nosoratany Ravakanjanyiony. Novelomin'ny ny ravo Naksara be manatso Ravakanjanyiony. faly ary fetrobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Ny vitandratsiko tantara no totosainy maningotra. Ndry fa tsy nianatra angandriko rienika anto tonga sady nefa vao amin'ny folo latsaka ane zao e. Tsy afaka mianatra antsony ny ary nenda tsy vao efa nisara-pianarako tamin'ny volana avril teo tranoko ndray kosaky de tsy mba misindra fo mihitsy ve le talihatsekolonareo ao e. Nefa ne mba efa mifampiresaka tamin'ny any tamin'ny herinandro hoe faiko io mety izy rineny efa ho lava loatra ho ny fitaraina nataonao. Sady leo be koa ary neny ka maninona nefa raha tsy mianatra antsony sana koa fa inona ary ty lazainao ty zany tsy hianatra tsony ahoana aza miteniteny foana renika ao fa jereko aloha zay zavatra afaka amidy ato an-trano ao tany efanan'izay de milamina ianao e. rineny ka tsy mahavita mandeha antsony sady manome fahasairananao anao fotsiny sady inona koa nefa ny tombontsoako na hianatra takiny ahoana zay e. Raha vita amin'ny fianarako any aoriana dia isany andray asa amin'izao kilemako izao. Tsy mba tongotra normal tahaka ny olona rehetra fa kilemaina. Tsy mahavita mijoro akory raha tsy misy an'ity bekity. Leo mangony fotsiny ny raborabo sy ny eso anaova amin'ny mpiara-mianatra amiko isanandro. Tsy ho antsony ary neny. Tsy ho antsony inona ty e. Okizay. Raha tena tia aneny ianao dia aza miteny makarary fo ohatran'izany. Tsy misy an'izany fa rehefa mianatra tsy maintsy tafitana manina fahasembanana ohatranao zao azy. Ary okizay eto amin'ny malomaloka eto aloha mipetraka fa anakovana andreto lambo reto dia efa ho kely koa reto sisa dia ho vita. Neny hitako hoe sahirana be amiko izany ianao. Mampitondra fahorinanao fisiko. Ny olona ny zanaka no ariana fa ny ianao maika mampitombo ny fahoriana sy ny fahantrana azy. Enika okizay ho fa inona ary ty e. Okizay ny zanako fa tsy ohatr'izao foana akory ny fiainantsika mianaka. Ary izay ange ny antony kirizako mafy mba hatafitanao e. Te hiala amin'izao fahoriana izao koa tsy misy fanafodiny akoatra ny fahatafitanao anefa izany. Ary aza mieritreritra an'izany akory ianao hoe manana fahasembanana raha-batana fa tsy maintsy ho afaka sy ho tafita foana. Neny fa ny dadako izany tsy mandray andraikitra amiko mihitsy e. 17 taona izay ny ainako teto an-tany fa tsy mbola nahita na nandre fofopofom-panampiana avy tamin'ny kory na dia ariary aza. Indray ty zasy ty fanontany momba ny rainy. Inona indray reno afaliko an'izany. Tsy ety atsany firaisana an'izany renika. Sady tsy mbola zao koa ny fotoana lalàna momba an'izany. Efa vita koa reto kiny lambako eo mitsangana moramora dia ndao andeha hoditsika mianaka. Ho lava ity koa vao andro sakafo. Oay, enty. Ary zay indray ilay vao mianatra. Fa taiza foana sa tsy salama? Bonjour Aro. Bonjour aloha. Tsy marary fa misy olana kely fotsiny tsy nahafahako nianatra. Olana kely sa olana be? Raha olana kely kosa mantsy tokony tsy hanapahana tsy hanatra mandritry ny herinandro. Tadidio nge renika fa hanala baka ngetsika. Ary afaka volana vitsivitsy. Efa haiko izany ry Aro. Saingy tsy afaka mihitsy dia tsy maintsy mbola namaolana aloha. Kay! Maty aneny Kay! Oay, tsy naninona ve ianao teo aloha? Ao lohatsangako ianao. Azafady fa voadonako. Rindra, fa inona ny ianao no mijery efa hita fa misy olona dia mbola eo ihany ve nareo no misangy? Azafady ho afa misy anao fananinan-donana io ary ve hoe sady mihitsy koa ny tsy haiko hoe inona natao aty fa tsy mijanona ao am-pianaranao ihany. Akimbony ny vavanao Rindra.
maninona moa raha ianao no mijanona any am-pianarana any rehefa tsy hainao ny miaina ety atokotany amin'ny andro fakandrivotra ohatran'izao. Ok zay ry aro tsy fananina iny sady tsy dia hoe naninona kory ne ahy e. Zay mihitsy mifahendrena. Misy toetra zany ny raha olona. Efa tsy izay mihitsy izy iny maka lafatratra ohatran'izany. Ary azony atao samy mamono a direct teto dia tena nataony mihitsy izany. Asa ena loatra ny ratsy nataoko azy. Aza malahy ianao rinika. Raha mbola eto dia tsy ataoko misy mahakasika anao zany na dia ny singa-bolonao ray aza. Misaotra iaro tena namana tokoa raha ianao. Ary tsy nisy anizanizana vita ny vitanao tamiko. Ianao rery mba namana tsy nanavakavaka e. Oay tapitra sady ny fakandrita fa andao hiditra renika. Afaka ve ianao e? Afaka ka. Io mitena amiko dia misangana moramora. Viva 98.8. Yaro endrasy moa lesy maika be ry ela nefa vo amin'ny firy zao. Bonjour aloha e. Bonjour. Gosy raha angaty bandy tia nefa izy tsy mba mety miraika amiko mihitsy. Efa ataoko daholo izao fetika anambabon'ny fony amiko izao fa to tsy taitra mihitsy. Ilay kle maina iny ihany no mahafatifaty azy. Azo nody mihitsy angambo io ka. Ohatra ary to mangina be ho arindry zany Oay azafady fa variana koa e. Ay ka manahoana fa manana ny examen efa kaikely ty ela zao efa mahay be angamota izay hoe mahay be fa ny azoko antoka aloha dia efa miezaka be mihitsy any amin'ny famerena ndesina any an-trano any. eo zany mba ampianaro e. dia raha afaka baka soma tsara zao iaro dia aiza indray manohy fianarana. Fa inona aloha ny antony ilanao an'izany iaro koa dia mba any koa mianatra dia mba miara-mianatra foana tsika amin'izayko sa tsy teny lava e zany. Ka mbola tsy fantatra aloha zany aloha aleo vita mihitsy mibaka dia hita eo sady tsy mbola hay akory na ho afaka natsiko. Eny aroko fa hono ahy fa aiza ho alena manao iny no mipitraka e. Enky ile clé maina e. Andray izany filazanao azy ritra fa tsy afaka tsonao amin'ny anarany fotsiny nga izy hoe enika fa tsy maintsy ampiana hoe clé maina aorinan'ny anarany. Mazava zao ny resaka tena miaraka mihitsy sy le kiala totony bitany iny matoa izy dia tena sarotiny ery vao momba an'iny. Azafady e ka izay no mampiavaka azy amin'ny maro sy ny alalan'ny ankizy azoko sady tsy lainga koa ne izany lazaiko izany e. Ka na tsy lainga aza mba sy ho ajany any e. Tady fa tsy mahalala izay avoakan'ny akoisa nge aloha ry mety anao salama vatana sy mirery amin'ny endrika eo ho tody tsy fahombiazana ara-batana no mety rapitso tsy fantatra nge zany e. To manozy miaro sady sanatria amiko koa nisy an'izany e. Fa zao ny tena tiako eviana mifankatinga ianao senika. Aleoko aloha me ihany fa raha mifankaty moa zay na mifanohatra an'izany dia maninona enona tsy fotsiny ny valiny ilaiko e. Ka tsy voatery amalo ny fanontaniana koa ny ahy e. Tony koa tsy ampaferiny sebogosy avonavona. Lasa izy marona sady nyritona be ry. Enika tiany sakafonao dia aza miaro tory be loatra mianatra io fa so ianao dia arary io indray e. Sady ianao nefa azoko antoka fa tena mahay any ampianarana mihinao fa tsy ho sarotra aminao akory izany analabaka izany amin'ny herinandro. Fa isa ny varineny no toanjarako rery ty efa ny sakafo tany amin'ny ry madama tamin'ny nanatitra lamba teo iny akisa varindresy isa nandrahoako. Mifona zanako fa tsy maintsy mandainga aminao efa haiko fa tsy ho zakaloha mihitsy ny andrefa noho ny fitiavako anao ny tsy sakafoanako. Fitiavako anao satria
tiako mba hitovy amin'ny zanam-bahoaka ianao amin'ny fotoana anaovanao fanadinana. Aleoko miafy mihitsy aloha. Fa neny a? Fa maninona ho any tsy lazainao ahy mihitsy hoe aizy dady? Zay indray ty zasy ty. Eny e, efa fotoana lalanao marina tokoa angamba zao anaka. Ka zany mihitsiko. Kanefa raha sitraka ao dia aleo aoriana amin'ny fanadinana mihitsy aloha vao lazaiko anao. Indray ary afaka miandro foana. Dia mety anao ahoana reny fihetseham-pon'ity zasy ty raha fantano mariny. Ary inona malasa saina neny ao e? Tsy misy akirenika. Mandinika amin'ny fandaharam-potoanako amin'ny herinandro fotsiny a. Tsy maintsy manatitra anao eny amin'ny toerana anaovanao fanadinana aloha, zay vao manasa lamba. Mampalahelo ianao ry neny ka misaka amin'ny mafy indrindra noho ny amiko. Zay indray ndry. Efa hoe aza mieritreritra an'izany ho a. Zanako ane ianao renika fa tsy olona hafa koa. Mazany aza. Fa velako aloha neny. Mbola merindesina kely koa vao atory. Fa aza miaro toro be a. Endre. Nga tsy nianatra ny andefy mandrindriko? Andefy mandroko? Andefy mandroko izy? Iza moa no lite andriko akoatra ny aro e. Izy ihany zao ny azon'ody mifikitra amindry eoko. Rindra. Inona e? Fa traiza loatra raha mifakalandry ahy e. Inona koa ny antony? Tsy mbola nanao ratsy andrindry ahy e. Ary raha ny aminay siaro indray diso hevitra indry. Tsy misy nininy izany ao aminay fa finamanana tsotra fotsiny. Mifankahalako andry aloha dia tsy misy antony hoe inona loatra fa matsiravina fotsiny mahita andry. Azo manarakarak'izay indray sy olona tahaka andry izao mihitsy no tokony tiaviny ary fa tahaka. Rindra, aza ampidirina amin'ny zavatra tsy misy idirako a. Averiko ihany fa tsy misy fifandraisana hafa ankoatran'ny finamanana izany aminay siaro. Tena dany fifandraisana hatramin'izay. Ka inona ary natony mahasarotiny azy amindry e? Na filazako ny anarandry hoe kiala Clémena na kiala Sembana fotsiny aza dia efa mampisafoaka azy. Zany nareo tsy mifankaty. Sotro zany Rindra. Amin'ny manamany akaiky dia rariny izy raha sarotiny. Aza mezaka manadio teny eo e. Fa andry aloha dia aza mieritreritra fa hiaraka amin'ny mandrakizay zany. Ataony inona kosa olona tahaka andry. Rindra, raha mety aky dia atsanony ihany izany resaka izany a. Na avy alao rereto mihitsy fa mandeha andry mandeha ihany raha tsy manana resaka atao akoatran'izany. Toko mba mifanomanana ny examen amin'ny latsinay zao ny mahasoana tsara fa tsy zavatra tsy misy dikany ohatran'izany. Baka? Ampidiry tsara ao anatin'ny saikely io a. Fa zana tsy hanao examen matière rehetra aza tsy maintsy aty aposiko ny diplôma baka. Ndry monsieur milay mahay be eo aza mila mail fa vidin'ny mpanambola amin'ny vidiny lafotsiny io dia efa baibera diplôma. Lasa fatsy. Fa tena ona loatra re. Okizay mo zanako a. Mangina fa haiko hoe tena niezaka ianao. Sapako fahaizanao ny ampianarana nefa ny atao ahoana fa zao no anjara. Sy neny. Raha tsy vitana loatra. Somary nyzany io valim-panadrinana io. Fantatro tsara ny zavatra nataoko tany ary haiko tsara daholo. 20 isan-jato ny zavatra nivoaka tany. Sa voavidy vola tokoa ny fahaizako izany. Ka reza anako. Oka fa eny any eto fony. Aza manafa tsy maintsy tafitako ianao. Any a? Tsiriny a, tsy mahavita tsony a. Amin'izay niezaka nataoko. Leo be a. Aza miteny azany tsy Rindra. Ny vao 17 taona monjy. Tsy mahavita ariaro a. Na ny tenako aza halako. Andeha hianatra na dia anao ahoana ny anaovan'ny ankizy andray. Ianao nge tsy eo tsony aro e. Sambatra ianao riaro. Mahotsalo otriny tika. Sady tena olona sahirana kely ka izy mianaka reto.
Sambako androany mantsy fomba nitatra tato taniny. Sabako misorateny amin'ny endriny eny ihany koa ny alahelon-dreniny. Fa zany hoe tsy tia ny avoaka fotsiny, tia hampahery anjanany izy. Fa mba iza loatra raha ndrany sa ve fa maty? Totsondriako laza masa mihitsy matsy mikatran'izay nampinamana anay izay. So dia maika aloha iaro e. Ny any an-tranonareo zay efa sasamiandry ianao hoe afaka sananao ahoana. Mitaitainy zareo fandana aloha mody iaro a. Efa hitanao tsy misy anay dia afaka makaty foana ianao. Misaotra anao koa nanaritra ny enika taty. Tsy misy fisaorana reny mamahenika. Izay nge mampinamana. Avelako toa ary nareo fa miraso indrindra dia izay renika. Mivava mandrakariva fa hain'ny tompo foana manaisitra ny alahelo ao am-pondry. Misaotra ry aro. Misaotra anao nanaiko ny namako nandritra ny taom-pianarana. Ianao rery ihany ny olona tsy mba nanilokilika. Misaotra dia mirarosoa indrindra. Tafy taminy ambony indrindra. Dia aza mantaka azao moa hoe marary io renao dia ho sahiranao ray ny reninao e. Zay aloha fa lasa ry izy mianaka. Eny ary veloma iaro a. Mamerina fisaorana anao. Tena saika tsy tanako marina ny ranomasoko mahita ny fahorian'izy mianaka. Mba niaty mahavery nefa nandamoka. Fa azo antoka azato isanjato fa misy zavatra tsy normalina tamin'ny fitsarana ny fanadinana toninka ka. Fantaro tsara ny fahaizana ananany. Nefa ho aiza tokoa moa e. Atody ady amam-bato. Yaro! Variana be a? Ay rindra, salama ianao. Gaga hoe iza ary samy miantso efa ety andalana ety izany. Ary maika be ry ary la. Fa andeha ho aiza? Tsy izany fa misy taratasy ny karakaraiko izay. Efa ela be ny tadiavako anao tao variana any mibaka iny. Nefa tena zay indray ianao vao hitako. Félicitations aloha tsika fa samy afaka e. Roa kely mihitsy ny takolakao. Mba manam-pahasahiny zany raha olona. Aizaka tsy nisy fisalasalana kely akory izy nanoroka teo mason'olona teo. Fa sao mba afaka aloha ianao zao raha mba hiaraka kely ala etaeta tsika e. Etsy akaiky etsy fotsiny. Tena miala tsiny indrindra. Tena tsy afaka fa mbola be zavatra homanina be mihitsy aho io. Tsy zany mantsy fa andeha amin'ny fianarana any ivelany aho dia ano fianarana any ivelany? Eno ary to taitra be anao. Ndray aro. Dia ahoana zany a? Zany ka efa haiko fa aza toizana ntsony e. Saingy miala tsiny indrindra fa tsy mbola nieritreritana izany mihitsy aloha azo e. Mbola fantoka tanteraka amin'ny avoko a. Ndray ry aro. Dia tsy mba misy dikany aminao mihitsy izany ny fitiavako anao na dia kely aza. Tena miala tsiny ary rindra. Efa hoe tsy mbola ny saina izany mihitsy aloha raha ny amin'izao. Ka raha tsy mitapy ako. Vehivavy ohatranao izao koa ve no anakinako mavika. Efa tsy vaovao amiko raha nitoetranao rindra. Tsy adala akory dia efa hitako famaloatsoa dia mbola hitsahako ihany. Iaro a. Androko foana neza amin'ny fotoana iverenanao izany e. Farovina ianao manaingy. Mbola tsy fantatra mihitsy aloha ny fotoana andehanako fa mety ho tampoka be a. Fa velako anao rindra. Tena somary mbola maika. Zay fa veloma ianao e. Iaro! Iaro! Le ty e. Tena tsy nasiany sira na dia kely aza. Viva 98.8. Efa tonga atany iny. Eny anaka. Tsy dia besaka ny lamba ny sasaiko tany dia mba vita aloha. Efa masaka ny sakafontsika atoandro. Ay kosa. Aleo kely rehefa avy eo mihitsy aloha ngamba vao hinana fa mbola ohatrany tsy dia te hinana zany ka.
Ka manana fotoana tsara amin'izay kosa zany zao ny tantarana le momba ny dadako amin'izayko sady efa vita koa ny fanadinana na dia hoe tsy naomby azy andrekako tena tsy anaiko tsony ty zasy ty dia inona ny ataoko tsy maintsy ho lazaiko azy amin'izay zany ny marina tsy mitendray ianao ry neny firy taona izay na mila filanao tsy nilazanao marina tamiko eny tsy angavy anao tsony koa fanjaranao mandinika tsy hoe zany renika fitiavako anao ny antony tsy lazako marina tsy tiako arary fo ianao haiko fa tsy ho zakanao mihitsy ny alalan'ny tena marina neny zany hoe tsy laza amiko ny marina mihitsy zany ianao mandrakizay zao ary n'izy enao tsara fa ho tantaraiko anao amin'ny atsipiriany kanefa mameza toky ahy ianao fa tsy hikatsaka valifaty na hitady an'izay rainao izay fa noho ny fiainantsika mianaka takizay efa nisy hatramin'izay ihany endry neny olon-dehibe mahalala ny atao koa fa tsy zaza tsony aza manahy ianao fa ninona zava-misy ho tantarainao ahy eto dia mainoky toy ny tantara fotsiny ihany mitony tsara renao renika takizao ny tantaranay Rija no anarandrainao fa nga dia resaka tsy maintsy atao zao dia n'izao zany ilanao anazany rojo sady efa niteny taminao anie fa tsy laina miantso aho fa za miantso anao fa vao mafaly be le izy Rija sady zaviny hoe olo tianao ve dia inona moa fadisoko raha miantso anao ka misy antony aho matombo teny an'izany androjo tena raha tsy nady angamby latika bekizitina raha tsy nady ahoana fa raha zao izay tiana olona zay fa maika ary rojo tsy andany andro amin'ny vazivazinao eto Rija mitoejaza faly dela aza mba miadaladala rojo be voka hoana ianao tsy mifanaraka tamin'izany koa sika Rija fa inona ary ty nga ianao tsy tia andray inona moa ny tokony olana amin'izany fa aroso ny raharaha dia vita angatao any amineny sady ianao anefa miasy moramora aminao ery zany rojo tsika kosa aloha aza mifamitapitaka mihitsy ary za aza mba fatipatorana mihitsy fa tsy mety amiko zany Rija fenao ve adaly zanakao aneny atao kiboko ka tsy mila zazy zany aho ela be zany zao reto misy vola dia ndany ianao mitady dokotera azo antoka tsara izahana ny fahasalamana mianaka ianao ve mitapy any asorana an'io zazy io zahana fahasalamana hoana fity ve adaly rantro fa lozinona reto ilazainao Rija zanakao dia sahanao vonoana raha tena tia ahy ianao sy mbola te hiaraka amiko ihany koa dia tsy maintsy manaraka an'izay lazaiko azony rojo zany tianao tianao ary Rija saingy fona fa tsy mpamono olona tsy hamono anjanako zany zay zany ny teninao farany izay fanapa-kevitra zany hoe tapitra atreo zany momba atsika adinoa ny anarako anao mantsy ny safidy na hijanona hiaraka amiko ianao dia manala n'io zazy io na hitazona n'io zazy io ianao dia tsy mifanelingelina tsontsika mandrakizay dory titeny ianao titena hoany tsy mahasaraka anao saingy mifona aminao Rija tsy hanala zazy zany na tsy ho tianao aza hay mazavy zany ary aza mifanelingelina tsony fa sao dia mahazo Rija tena vitanao ve Rija tray lasa izy inona reny ataoko tena tsy napoziko lehilahy tsy vaniny Rija fitakoranga amin'ny fiainako sy ny zanako ary aleo iala eto aloka andray ry neny lehilahy tsy vanina
tsy manana nabavy nga sa tsy natera-be vavy sany olona izany reny tsony aloha ianao renika aza misafoaka be ohatran'izao zay eny efa nolazaiko anao tany am-piandohana hoe miangavy anao mba ho tony eny fa maha-olombelona kosa rineny atao ahoana moa tsy ho tezitra amin'ny zavatra ohatran'izany mahita amin'ny fihetsika ohatran'izao nefa dia tao manery atsy hanohy ny tantara renika ary azoko antoka fa tena tsy ho zakanao raha sitraka sy tsy mampanina anao anaka dia aleo hijanona eo aloha izay resak'izay tsy avy hatrany kosa ny valiny tsy anaika fa toa izy ny resaka ao aza manay ianao fa tezitra sy malahelo ihany azoko atao tsy hamalifaty an'izany olona izany akory ana dia mafy aza ny fahoriana nampizakainy ianao eny ary renika andraso fa tantaraiko anao ny toyany efa bolana tao akiboko ianao tamin'izay tena reraka izany dia tena sahanao tokoa matsy riritsana andao oay ary iza koa tia miantso ty to iritsa fa misy inona andraso iraisina allo fa ahoana to miantso ianao allo Rojo salama tsara ve ianao nanao ahoana ny zazao akibonao salama tsara salama tsara fa inona ny antsonao aza fady Rojo nanenina tamin'izay rehetra nataoko taminao mifona Rojo raha afaka ianao dia tiako raha mba mihaino eto amin'ilay restaurant mahazaritsika ritsa fa afaka ve ianao vetivety ary fa iomanahy ritsa mifona hoana izy dia inona reny ataoko to misy hery manery amafy tsy eo anamin'izany mihitsy efa nanjary nakahalaza mifoko raha tamin'ireny zavatra nataony afarany reny eny iza tokoa moa no olona tsy ho diso eto tany aleo rangalo iomana dia andeha matoa izy tonga saina dia mety efa vonina iova zany mipetra Rojo mahazo toerana fa ho avy eo ny sakafontsika efa ny commande ny sakafontsika ianao etsika afaka miresaka tsara aza manafa ilay sakafo tena tianao reny nataoko anao ay ka eto ary ny resaka hoe miaino anao Rojo nitsakotsakon'ny enina malahelinao ireny vavabe nataoko taminao reny mifona re afa tena diso tsy netiny nataoko taminao eny mafy tokoa aloha raha reny zavatra ny ainako reny nangidy tamiko ny fiainako saingy fa safidinao dia nakasitrahako izay Rojo mifona mety fa diso ary manomboka eto dia tsy hamelanao irerintsony vonina no ray mpianakaviana miendrika ary ho raisiko ny andraikitro misaotra ritsa zava-dehibe amiko izany teninao izany mety hoe no mifahatairana koa ngambany natonga anao nanao andreny fihetsika reny tena izany mihitsy Rojo tena tsy napoziko loatra ilay izy kanefa matoa misy izany dia vokatra ny fitiavantsika isanao ihany anie oay efa iny tamin'iny ny sakafontsika eny tokoa ary tena nataonao amin'ilay tena tiako marina ny sakafontsika ka olo tiako ve dia tsy ho fantatro ny sakafo mety aminy mahazotoa izany malalako izany misaotra dia mahazotoa ihany koa ianao dia ahoana amin'izay ary izany no tokony ataontsika ritsa tonga dia hiroso amin'ny mariage sa tsy maintsy miroso amin'ny mariage tsika fa vetivety aloha fa misy miantso allo eny tompoko zao ve aleo fa ho avy ary eny tompoko Rojo tena tsy maintsy mandeha fa nisy miantso teo misy zavatra tsy maintsy ilana namaika hono any am-piasana aleo fa miantso anao dia mifanohy fotoantsika manaraka
Zay fa mazotoa mandry ndry dia tsy hohanina akory ve zany ty sakafo ty? Tena mazotoa roza, tena mariny. Tena taraiky be ara mbola hisakafo. Azafady indrindra ki malala. Aleo fa amin'ny weekend-tsika manao fotoana dia ataontsika matsiro be. Amin'izay manko tsy miasa. Mazotoa koa ary ianao e. Mazotoa ndry. Lasy ritsy iny sady to kivikivy ery no maimaiky hamonjy ny asany. Aleo aniko reto dia mba hamonjy fidiana koa saniko. Nahafaly aho fotsiny aloha hoe niovy ritsy. Ary ohatra marary be tampoka teo kosa ny kiboko izany. Fa manina koa ary azany. Ay, tena mila tsy ho zakako mihitsy. Nisy zavatra manaikitra be. Kay, ary to zavatra otra manteny izany. Fanina. Kay. Viva 98.8. Tena nao ahoana roneny? Inona nahazo anao tamin'ilay hoe narary kibo sady nisy zavatra nandeha? Tsy nisy zavatra tsaroako sony akirenika. Daraboka tamin'ny tany aho. Izay ny tsaroako farany dia efa za tany amin'ny hopitaly indray. Efa niosindra tanteraka tamin'izay. Fa inona izany no tena nahazo anao ka? Ndrisy renika. Olo tsy vanina ny rainao. Fandrika sy fitaka fotsiny kay langolango sy fonana nataony. Fa ahoana roneny? Sy azoko. Ny antony efa nikomandy melony sakafonay kay a. Efa naniraka an'ilay serveur tao izy anisy fanafody manala zaza sy tsy haiko tsony e. Dia izay nafanina. Ary ny anala tanteraka an'ilay zaza tao akiboko mihitsy ny tena tanjony. Maninona tsara hoe roneny? Eno a, izany ny marina renika. Rehefa tao amin'ny hopitaly dia voalatsalatsa ny repotsapo tao. Mpamono olona hony aho. Kanefa ne dia zavatra tsy niko natao akory. Sabra izay ihany mba fitarainako tao. Mitantaraiko azy ny zava-nisy rehetra dia azona iantoka fa ny rainao no nininaningotra ny ainao tao akibo. Andriamanitra, olo tsy vanina, tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy rariny izany roneny. Tony aloha ianao anaka. Ningafy tamin'ilay dokotera mba anao izay azo hitazomana anao. Tena naika izy. Nanome an'izay fanafody rehetra mba tsy afaka anao tao akiboko. Tazona soma tsara ianao saingy ahoana roneny? Neny? Fa inona nampangina anao tampoka teo? Neny? Saingy rehefa teraka dia tsy maintsy nanakilemy ianao anaka. Vokatra ny fanafody mahery vaika nataony rainao tamin'ny sakafo no hoaniko. Natonga ho kilemana ohatran'izao? Endry. Tsy rariny loatra, tsy vanina, tipi-toetra. Tsy manaiky an'izany ary reny a. Aiza lehibe keko teto, omeo any loatra ny zampamisavy izany reny a. Petralo ondry e. Tsy efa izay kosa fe moa nandrarako andriatra any am-piandohana. Ary izay koa ny antony efa saika tsy tantarako andry marina rehetra mihitsy. Efa eny noho ny fanajako anao dia hipetraka. Kanefa mahagaga roneny dia ny hoe maninona ianao ny olona tamin'izao fa tsy nitory azy. Efa saika maty a. Eny efa saika nanaraka hatramin'ny ainao koa. Kanefa ve dia eny anaka, azoko tsara ny tianao ambara kanefa ny tena olana dia olona efa manambady amanjanaka kay ty izy ty fa nanafina tamiko fotsiny. Maninona tsara? Raha nitory azy a, motsy izandray ve no ifiteran'ny rambony hoe mpangala-patin'olona? Naleoko ny olona sy nanaja tena. Fa ahoana no nalalanao fa efa manambady amanjanaka izy roneny? Herinandro tao aorianan'izany hopitaly izay dia nandefa mesazy ohatran'izao izy. Rojo, inoko fa efa salama tsara ianao mandray an'ity mesaziko ity. Miala tsiny efa tsy maintsy nanao an'ireny rehetra iny satria mafy loloatra ianao.
tsy anao voafantatro maly akory nanarikiny amikoonak'izay efa mifankaty amiko nandritra ny firotoana aza manemingelalatsony dia mirary sorojo fantany vaovao raiko io message io dia niezaka niantso azy saingy efa maty ny findayany ary novainy tanteraka koa ny laharany ny trano raha teo moa tsy mbola hitako tray nanomboka nangina nanomboka teo renika tsy ny saina zavatra afakoatra ny asoa amin'ny fiainantsika mianaka sisa neny a misaotra tena tsy zakakory neny a tsy fanina sy tsy matahotra an'Andriamanitra loatra izany olona izany raha ny sitrapoko a sao dia sao ihany a dia amaly faty an'izany olo tsy vanina izany okizay renika afefieniko izany zanako izany aza manafa tsy nanary anao izany neny ninninona fa say manana sy kilemanao misaotra neny a tena misaotra masoko fe mandro rosa tena izy mihitsy io tena tsy diso fa iridy io ary manao inona ty marikoriko ana mijery azy dia firy-taona tsy orina indray avy nahita azy ty oay loza marina fa saika hitany so ihany fa tafahodina aingana ary ireo mody amin'izay koa fefa azoko daholo izay rehetra tokony hovidiako aty olona maika nasalamban'olona raha teo rojo ary efa mifanojo mihitsy ny masosika teo nefa dia mihinitsy mahita anao ianao ka inona ny olanao amin'izany nahitako ny tavanao teo azy efa naharikoriko lehilahy tsy vanina mifitehanao tanteraka amin'ny fiainako rija andray izany vavanao rojo mitonilo ianao aleo sika sy anao miresaka tsy anaty fiaratsy ao tsika afaka miresaka amin'ny lamina tsara aty antsika daholo koa nge mason'olona mba ianao fa za mitazotazona ny tanako atao voampy anao ny zavatra efa nataonao ary raha ny atezerako aminao aza no apariko toa dia taperiko eto misy ianao rojo eno aloha fanazava tsy mila tsy fidinoanana ho andreny fa tsy mahafony tokantranoko izany ary rojo raha tsorona dia fitiavana kilalao fotsiny ny arahako taminao izay ny antony tsy maintsy nanereko anao analan'iny zaza iny rehefa tsy azoko tamin'ny fomba tsotra ianao dia tsy maintsy nampiasa saina tsy vanina ianao rija sy mba tanteraka amin'ny fiainan'ny zanako fa mpitehanao tsy vanina ianao fiainan'ny zanakao tsy azoko rojo zany mariny tsy azonao tokoa satria tsy afaka akory le zanako izay nininao ny vonoana tamin'iny fotoana izy ahoana tsara hoe rojo dia aiza zany so ny zanako ny zanantsika mantsy tsy misy zanakao afaka sehoka anao izany aty rija ataovy ampy anao ny fampitondranao fahasembanana ho azy noho ny etraketrakao mantsy dia tsy afaka manana tongotra tahaka ny olombelona rehetra ny zanako biby toetra loatra ianao rija tsy matahotra an'Andriamanitra fa manofy asa aza mba misangoloza toraka izany ny rojo tsy manana fahasembanana zany ny zanako tsy mino an'izany tsy marina izany zany ny marina fa mino ianao tsara tsy mino ianao dia akapoy amin'ny vato ny loha ary mba ianao fa tsy mate amono ana amin'ny mahita ny endrika ao aza neny ay tonga ianao otry ary ino to mahafinitra be anao ohatra ny hoafany ifelana any sady ely ianao tany nga tsy hoe mbola maikana salaman'olona indray tsy misy inona kirenika neny aza mini manafy ny zavatra amiko ianao fa inona no nahazo anao tany ivelany tany nefa tsy anaiky indray ty zazy ty raha tsy fatamin'ny marina neny miresaka aminao ny ay zany renika fa mifanena tamin'le tsy vanina iny tsy vanina izy mifanena tamin'ny rija raindria zany raha tsy menatra akory izy nilaza tamiko fa fitiavana kilalao ny rahany tamiko fa tsy mahafony tokantranony zany izy tsy matahotra an'Andriamanitra tena biby toetra ary ny tena masorina ozy ndry lazaiko azy fa tsy maty akory ndry raha nininona lana tao akipoko fa velona somatsara
Velona fa mitsipozipozy ozy ny fitenena an'izay. Velona fa manan-kilema. Enika, zay indrendry. Ary aleo andeha amin'izay ka tena tsy ho vita ny sasalamban'olona masina. Efa navelako an-dakozia any loaka dia mahandro sisa nataondry. Indrinany azo toa ianao. Viva 98.8. Aleo aloha tonga dia niafina rehetra voalohany. Ary aza indray koa ary moa lehibe kiako teto no nataoko e. Ity kaika. Otry, ary misy olona mandondona ao ambaravarana fezako ary zany sa neny ngamba no mety nisy adino dia niverina. Aleo aloha jerena. Fatoy rindra Enika. Zanako, fa mifankalala anganareo miraha vavy. Rindra, fihinana nataondry aty aminay. Ary izy ty olona miaraka amindry aty ty. Dada, fa ahoana izao e? Io ve ilay zanaka ny lazainy ao tamiko? Ihany rindra, izy tokoa ny zanako. Ary tsy ao angany renao anaka. Misy resaka kely mba ataonay mianaka aminareo re. Tsy ao izy. Sady nareo asa olona tsy fantatra akory. Rindra ny fantatry fotsiny hoe mpiara-mianatra tamiko sy mpanambany atany ampianarana. Fa ny antondihany miaraka aminao indray tsy fantatro. Oka kely Renika, mifona amin'ny toetra ratsy nataoko tamindry aho. Ka raha vaviko ihany dry. Raha vavindry ahoana? Aleo fa ahazavako anao Renika. Zany rainao. Ary rindra no zanako sangy maty moa ny reniny. Ny fanena tamindrenao teny antsena aho dia tsy nanaiky ny anoro misy anareo izy. Rehefa lasa nefa izy dia narahako moramora ary nitadiaviko ny tranonareo. Dia izao hitako izao e. Tsy hanao ratsy anareo akory ny atondihana eto e. Fa tonga kosa hifona ary hanonitra an'izay tsy vitanay taminareo hatramin'izay. Maninona tsara hoe. Zany ry anako. Andriamanitro, fa manofy ary veza zany. Hainareo reto ilay olo tsy vanina mpanimba fiainan'olona. Sady mitovy toetra tarana boantsy fotobonemba marina. Mitony aloha ianao Renika. Mitony aloha ianao fa ino ary ty? Inona ity? Izay niandrasako anao valifaty aminao izay tsy vanina. Renika, tena mivelesindrika ny beky dady. Fa ity ataondry e. Fady ny anjara tena koa nga tena. Inona ity? Tsy nisy atena koa teo mba mety nitovy fitiavana tamiko ihany aro. Fa no fisy tena dia natahotra angamby izy. Tsy vanina mpanimba fiainan'olona tena isany. Maty a mama. Dada, tsy maninona ve ianao? Tsy maninona rindra. Sady tsy manome tsinenentika fa zomo zany. Raha izay velo be ty indray mandeha aza tokony tsy ampy raha ny ratsy vitako tamindreniny. Ty fahasembananao zanako ro nietraketrako. Mianatra anao ah. Tena mianatra anao Enika. Lehilahy tsy vanina. Taperiko eto ny hainao androany fa tsy vanina loatra ianao. Enika, Manginindry e. mifona kia. Mifona fa inona ty? Inona ity? Enika, fa misy inona ato? Andriamanitro, arto! Iaro, aiza renao e. Iaro, nijaly ahe, marary. Fonjeo, teo faty Iaro. Oay, ary toa midelira sy mirediredy ny anarako nge Enika zany. Fa ahoana ary zany ka rehefa izy ary tsy izay nahatongavako izay tsy mbola nahatsiaro-trena ka hoe nahita. Tahitra sy nalahelo loatra noho ny fahitany indray sy ny fahafantarany hoe raha vavy ny rindra. Dia izay nahatonga azo torana rehefa avy nanala ny fonidariko an'ireny sy rindra tamin'ny bekely. Efa trandro izay nefa
tsy mbola mahatsiaro tena foana izy. Andray ty ianao renitra, malahelo anao no ianao ny antony andehanako aty, nefa dia indry izy ianao fa aty amin'ny hopitaly no fataniko. Andray renitra, ho tsaloatra anao ahy. Nanahoana le zanako ato Riaro? Tsy mbola natsiaro foana ve? Somary ny delira kely izy fa tsy mbola tompony tena mihitsy aloha hatreto e. Fa na izany aza mitony foana ianao fa dokotera nge no mandray atana anazy. Mahantra loatra io zanako io Riaro. Efa trany amboaka. Eny tram'izao dia noho ny fisian'ilay rija tsy vaniny foana ny antony manimba amin'ny fiainany. Ararino azy zao fahavoazana mahazo azy zao. Oka aloha zay ro mamaninika, efa mitsabo angetsika izao e. Fa fahavoazana mahazo azy ahoana ro mamaninika fa tsy azoko. Loza tokoa ane Riaro e. Fa ahoana e? Renao le ambulance mivezivezy teo. Reko mihitsy fa nisy inona nisy lozam-pifamoivozana indray. Zany ka mahay ny trano ny rija sy rindra zanany. Mahay alina ary ny tena loza ozy izy ianao. Mahay tao koa rindra. Maninona tsara hoe ry mamaninika dia maty zany ary ny rainika. Rija avitra ihany fa irindra ny tena mahay kila ny tapany ambany rehetra. Loza Sary sendra tafatopo kely fotsiny masoko fa tena koditra. Tena hoe simba tanteraka. Tsara kosa zany ko. Misy farany dolo nge zava-detra ary mamaninika ary tena rarino an'ny tsirairay no mitsinjazena fafiny. Mafy nge nampitondra indrindra ny endrika tany am-pianarany. Rarino azy raha mba voatra an'izany ko izy. Neny isotro rano Arto Iaro. Ay, nahatsiaro ty nenika. Eny renika, za tokoa ty. Dada, tsy androm-pozina ho faty. Sakako sao e. Ataoko ahoana ny aina misafatako sao. Oka aloha zay rindra. Oka zay fa efa mitsabo angetsika. Ka nasitrana za nahitsana ny fangiry firina amin'ny vatako. Mbola misy dikany amiko ve fiainako e. Fa no faty dada. Na rehefa tsy hamono ahy ianao teo miampozina. Aza miteniteny foana ianao rindra. Ataoko ahoana ny fanatanterahana an'izany zavatra angatananao zany. Zanako alenao rindra. Zanako. Iza ny raha ihavita hamono any zanany? Ianao fa iza indray? Raha tsy navita namono zanaka ianao tsy nefa raha tamin'ny fahasembanana toy izao enika. Ary tsy potika tahaka izao koa ny fiainantsika. Ianao daholo ny fototra izao olana rehetra izao. Ary lasa ianao mandeha any fa alako na nijery anao ary io toetra ratsy anatinao io mihitsy koa ngamba nitafy ka natonga nakala nenika. Lasa ho ianao mandeha any fa avela ho faty rehereto e. Rindra! Zanako! Lolo! Vutia katana be! Mai dolo panarako. Gili. Ini umi. Ma. Viva 98.8. Efa tsy maninona tsony ianao? Roako sisany ohatrany. Ao fa fipiniko areto e. Zay. Sa isotro rano aloha ianao e? Tsy mbola isotro ka. Iaro. Fangamo ianao tsy. Efa haiko ny tianao anontaniana ka. Malahelo anao nge dia tsy maintsy nakaty Madagasikara. Malahelo Eny renika. Sa tsy mahazo malahelo anao ve za sa? Fino mafy be
Tao mifondry ny fitiavako anao izay efa niniko ny vonoana ry aro. Misango ny fitiavako loatra ianao tika. Dia tena mba marina ve hoe nalahelo any antondianao aty? Enika. Ary mangano any be nge masonao e. Aza mitomany fa tsy mety loatra amin'ny fahasalamanao nge zany e. Aro ary aiza neny? Menatra enika dia modina novaresaka. Mbola niariary teny aminy mantsy ary tsy dako na finona fa tia izy. Fantatro fa tia ianao. Za koa efa ela ny tianao. Ary zany indrindra no tongavako eto na dia sopatra sy te hampanalavitra antsika ary ny ranomasina manelanelana antsika iny. Aro fa aiza ho any eny? Mbola lasa nakanetatsika tavelany amin'ny hopitaly ry izy. Fa hoana misy zavatra ilainao ngany? Azonao lazaina amiko nge? Tsy misy ilaiko azy akory fa mba nanontany fotsiny ary aro. Ay ve enika. Misy zavatra tiako resahana anao. Zavatra tianao resahana amiko? Andriamanitro, dia mety olona eo ao an-tsaiko ve? Mihaino anao ary ahy e? Ka lizy nefa reny tianao sy ny reninao mihitsy zao no tiako resahana ny lizy. Tsy azoko. Eny e, aleo fa resahako anao aloha lizy dia avy eo tsika manamafy amin'ny reninao fotsiny. Ahoana mety? Ka niento ary ny resaka ao e? Ka zao renika. Fantarao tsara moa fa mikasa no mpitsabo aho. Ary zany indrindra ny antony tsy maintsy nandehanako tany am-pitany ranomasina. Rehefa nandeha ny fianarana dia nahafantatra sy nahalala fa ahoana ry aro? azo tsaboana ary azo tranona toy ny an'ny olona rehetra ny tongotra roa. Zany hoe misy fandidiana atao sy fitsaboana rana dia afaka sitrana somatsara ianao. Everiko fa mba zavatra fa nolazainao ary aro. Eny, ianao ve moa tsy efa manana ny olon-tianao any? Aleo fa mionona foana. Renika, toa tsy nahafaly ianao kory nge zavatra nolazaiko tao e. Toa misety fotsiny ianao dia niondrika. Ka na misy azy zany ry aro. Aiza koa nefa mifahafahana sy nenana tanteraka an'izany e. Sakafona isan'andro atao za mila tsy ho araka. Enika, eno tsara aloha. Oay, vetivety aloha fa mamanareo ngambo zany e. Dia zany rery mamany enika ny zavatra mifampiresahako ny enika teo a. Ary zay tokoa ny atondriako aty. Raha ny resa-bola no mampananareo aza mana fa za dolo ny sahana zany e. Ndray zany afaliako marina. Saotra indrindra iaro ah. Tena olon'Andriamanitra ianao. Dia ahoana ny fomba atao amin'izany ka tsy maintsy makany ivelany zany izy? Tena tsy maintsy izay tokoa ary na ianao koa zange tsy maintsy mandeha satria za sady miasa ny mianatra ka tsy afaka nikarakara azy. Tena misaotra iaro ah. Tsy mbola nisy olana vitan'izany taminay mianaka raha tsy ianao. Ary enika ho atao tsy ahita teny mihitsy e. Ka matahotra an'izany ho didiny izany ary neny a. Tsy misy zavatra tokony hampahanao zany na dia kely azy. Dokotera ny mikarakara sy mandray tanana anao e. Eo foana koa manampy azy ireo amin'ny fanaraha-maso anao. Aza asiana fisalasalana tsoa fa raha pitsoany dia hikarakara ny taratasy ho anareo. Oay e. Andray, misaotra re ah. Ao aloha karakara sakafo vetivety ho antsika telo mianaka sady efa miatoandro koa ny andro. Enika, mba fantatro hoe miatony izany zavatra efa ataoko aminao zany. Tsy fantatro. Zao renika, efa ela ny tianao. Zany e, tamin'ny fotoana nanaovako velomanao no efa sakamboraka amin'ny fitiavako taminao saingy sapako fa hanome alahelo anao raha hoe hitory fitiavana anao kanefa dia andeha indray. Dia niezaka nikaroko avaha olana hasalama anao tany am-pitany ranomasina tany ary zao tonga hakanao aty zao indray. Enika, tianao a? Iaro.
tsy misy nanam-pony avoaka ny apitsy tokoa. Roa taona ty aoriana ny fiainako dia niova tanteraka. Afaka manana tongotra roa salama tsara sy tsy ilaina bekia rehefa niatrika fandidiana tany ivelany. Taorian'izay dia nataony mariazy ny Siaro. Efa vita ihany koa ny fianarana izay nataony ary efa miasa eto Madagasikara izy. Eno moa tsy navelany anasa lamba intsony fa efa miahosako ny. Ary ty raiko lasa dala tanteraka sy manary lamba sisan'ny afarany. Rindrandray maty rehefa niaritra fangiry firiana mataona satria tsy nety sitrana ny ferrehetra teny amin'ny vatany. Misy farany daholo tokoa ny zavadrehetra. Na ny vitandratoko izay ny averiko tsy isy masoandro hiratra tsony aza moa ty niova tao anatin'indray mpimaso. Viva Radio nanolotra ho anao teo ny vitandratsiko. Tantara nosoratany Ravakanjanyiony. Novelominy Ny ravo Naksara be manatso Ravakanjanyiony. faly ary fetrobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Ny vitandratsiko.